Ao anatin'izao fihetsiketsehana izao dia maro ireo olom-pirenena izay samy naneho ny heviny toy ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry izay samby naneho ny heviny amin'ny fahitana toe-javamisy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiatrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba olona mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny be sy ny maro manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Araky ny voalazan'ireo randrana sindikaly tolo-bahoaka niditra antsehatra ihany koa izy ireo amin'ity tolona izay mafana dia mafana amin'izao ankehitriny izao. Nanomboka niditra antsehatra nanatevina ny tolona izay nanampy an'ireo tanora mpianatra ihany koa ny randrana sindikaly. Anisan'izany ireo mpiasan'ny jirama, ny vondron'ny mpanabe mijoro, ny mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazana, ministeran'ny fahasalamana sy ny maro hafa. Santatra ambavarano ihany iny hoy izy ireo fa mbola ho avy ny namana marobe ao anatin'ity tolona ity hatrany. Any Vangaindrano indray nanao fanambarana ny telo troky ao Vangaindrano mitaky ny hamoahana ny solombavambahoaka mahavita tara Silvestre izay efa nampidirana amponja volana maromaro moa izay nanomboka ny fahalaniny tamin'izay solombavambahoaka izay dia tany amponja foana izy ny andry an'izay valim-pifidianana farany teo iny. Raha tsy voavaly ny fitakin'izy ireo dia hiroso amin'ny dingana manaraka ihany koa ireto telo troky ao Vangaindrano ireto amin'izao ankehitriny izao. Antenimera ampirenena indray tsy mbola misy aloha ny zavatra tapaka tamin'ny fivorian'ireo solombavambahoaka izay nisolitena ireo vondrona parlementaire rehetra tamin'ity herinandro ity hoy hatrany ny filoha Tokely Justin raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Mbola mitohy izany fivoriana izany hoy isatrany. Ao anatin'izay fivoriana izay hatrany dia naneho hevitra ihany koa ny depute sy teny Radana Soloniaiko atsaharo aloha ny herisetra avy alao ny vahoaka ny hevitra ankalalahana dia andao hianonana ny fitarainany ny hetahetany izay no vaholana voalohany hoy isatrany. Io tsy resaka jiro sy rano fotsiny fa zavatra marobe matoa tonga teny an-dalambe ny fitakiana dia samy tsy nahavita ny asany izahay depute sy ny fahefanana mpanatateraka hoy isatrany. Ny vahoaka ane tsy nangataka fanendrena praiminisitra izany tsy izany no mahamaika azy fa misy maharary azy ao ka izay no mila henontsika sy fantaritsika hoy isatrany raha nanamafy izao tolom-bahoaka izay tena hita fa mihamafy hatrany tato ato izao. Fanambarana avy amin'ny GNZ d'Ankatso indray na ho ataonareo hoe nividimbola azy zahay nisafidy ny hakabahana mba hananana hery kokoa hoy izy ireo hatrany. Ianareo ihany ane no niteny teo hoe asio stratezia matanjaka asio lalana mazava amin'ity hetsika ity mitarika ho amin'ny fiatona izahay ka nahato kely izany tamin'iny andron'io maly iny ary tsy mijanona ny tolona fa ny mahery tsy mody tsy ela velona hoy izy ireo hatrany. Any Manakara indray nanomboka ihany koa ny hetsika Leo Delestage mihetsika ny tanora amin'ny resaka diabe sy fanehoan-kevitra any an-toeranany. Tonga haingana ihany koa nefa ny zandary izay nanakana azy ireo tao anatin'izay fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo zay. Krizy ao Madagasikara ao miantso ny fampiresahana ny vondrona Europeanina. Malahelo mafy tamin'ny herisetra sy famoizana aina noho ny zavanitranga ao Madagasikara ny vondrona Europeanina araky ny fanambarana izay nivoaka tamin'iny andro 2 Oktobra 2020 hatrany. Mankahery ireo niharamboina ny vondrona Europeanina ary miantso ny andaniny sy ny ankilany mba tsy hiditra amina resaka herisetra. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny tantandalana ry zareo no sady manamarika fa zo fototra ho an'olombelona ny fahalalahana maneho hevitra sy mivory hampilaminana. Miantso ireo rehetra voakasika ny zavamisy ao Madagasikara ny vondrona Europeanina mba hiresaka sy hifampidinika ahafahana mikaroka vaholana ao anatin'ny filaminana hoy izy ireo hatrany. FMPA fikambanan'ny mpianatra politeknika tsy nandefa solitena any amin'ny fampiantsonana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina ny FMPA. Misandoka izay mitolona ho solitenan'ny mpianatra ny politeknika amin'io fiaonan'io hoy izy ireo hatrany. Midika izany fa tsy hanaiky lembenana ireto mpianatra ireto amin'ny antso izay atao amin'izy ireo mahakasika ny fampidiniana sy fampiresahana izay hiarahana amin'ny filoham-pirenena araky ny fanambarana izay natao hatrany. Mbola miziriziry miheviny araka izany ireto mpianatra ireto fa tsy hanaiky lembenana hatramin'ny farany izy ireo ao anatin'izao hetsika Leo Delestage sy mangataka ny fialan'ny filoha amin'ny toerana mahafiloha azy izay. Tsy manaiky ny fanendrena praiminisitra ny depute fanoherana ary mila sokafana ny 13 Mey hoy izy ireo hatrany raha naneho ny hevitra mahakasika ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao.
midika izany fa iray ihany ny tanjon'ireo avy eo anivon'ny fanoherana izay dia ny fisokafany 13 mai ary ny fanomezana alalana malalaka ho an'ireo rehetra tia haneho hevitra sy hivory ifanao fotoana eny amin'ny 13 mai eny satria eny tokoa moa ny kianjan'ny demokrasia ka izay no mahatonga any be sy ny maro amin'izao fotoana izao mangataka an'izay kianjan'ny demokrasia tsy aiza moa izay fa ny kianjan'ny 13 mai eny amin'iny akaiky ny lampantanàna eny no tian'izy ireo hanaovana an'izay fihetsiketsehana amin'izay hoe leo délestage zay nefa moa hetsi-andany ny mpitandro ny filaminana dia tsy manaiky lembenana mihitsiny amin'ity resaka fanomezana 13 mai ity fa manao aintso-zavatra izy ireo amin'ny fanakanana ireo rehetra izay mikasa ho eny amin'izay 13 mai izay hatrany. Loholona raha nirina Sidonie tsy any génération Z irery intsony izao tolona izao fa ny malagasy rehetra hita fa marary Madagasikara sy ny malagasy ary mirehitra mena daholy ny maridrefy amin'ny sehatra rehetra. Tsy any génération Z irery ihany ny tolona izao fa tolona ho an'ny malagasy iray manontolo hoy ny loholona raha nirina Sidonie izay ilany tamin'ny antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny faritra antsinanana iny nanentana ny olona rehetra ao Toamasina moa ny tenany mba hanatevin-daharana ny tolona amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny tokony hanajana ny tanitandalana sy zo fototra amin'ny fahalalana maneho hevitra sy manatanteraka fivoriana ampilaminana ireo maso vahiny ao Madagasikara ao. Nampatsiahy ihany koa izy ireo fa zo fototra ireo dia tsy azo idivirana amin'ny fiverenana amin'ny fitoniana ara-demokratika ary fototra iorenan'ny fampandrosoana maharitra izay katsahan'ny fitondram-panjakana sy ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao hoy izy ireo hatrany. Ankoatra ny fitakiana ny fialany any Rajoelina dia takian'ireo tanora ihany koa ny fandravanana ny anteny mirandoholona indrindra ny fialan'ny filoha izay mitarika an'izany anteny mirandoholona izany amin'izao ankehitriny izao. Hoy Hajo indray maninona nefa ny raha miala mora ento miala manaraka anao any daholy ireo rehetra izay fototry ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena endrika fanajantena izany. Misy hetaheta vaovao eny amin'ny fiarahamonina mila mahay miaino ampanetrentena sy ampahendrena isika rehetra satria misy antony matoa tonga amin'izao. Ho an'ireto milaza fa miaro ny ara-dalàna tanatin'ny tsy fanarahan-dalàna tompo noho ny akaranareo teo amin'ny 13 soma tsy tadidinareo fa olona efa tsy afaka milatsaka ho filoha intsony satria efa nisafidy ho vazaha nanao forcing teto amin'ny tany sy ny firenena dia niho tsara sao ho ratsy fiafarana ho hiatrany ny filohan'ny tokony nasionaly malagasy miara-miainga raha naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.